Manolotra ny arahaba-feno ho antsika tokolasy topovavy manaraka hatrany ty fandarana zany malaza ity. Fandarana zay arahantsika eto anivon'ny fahita lavitra sy ny onjam-peo ny MBS afahana mitatitra amintsika sy manao ny fandalinana na koa fanadihadiana am'ireo atranga sy zava-misy eto anivon'ny firenena izany. Raha izao zava-misy ny ainana nandritry ny tapabolana izay, ny amin'ny fomba fitantanana ny fitondram-panjakana, ny raharaha ara-tsosialy sy ny raharaha ara-toekarena miazakazaka eto Madagasikara, sy ny fisian'ireo hetsika politika na hetsika ara-tsosialy na hetsika fitakiana am'izao sy ireo tombony tokony hositrahan'ireo sehatra maro samihafa kanefa tsy ahitam-baliny eo anivon'ny fitondram-panjakana, dia ahatarafana ny fisian'ny krizy vaovao am'izay tsy fisian'ny fifampitokisana izay eo anivon'ny fitondram-panjakana sy ireo sehatra zay manana asa sy manana andraikitra ary tokony hanaovan'ny fanjakana famoam-bola amin'ny alalan'ny volam-panjakana. Krizy ny fifampitokisana ho isika ny zava-misy satria lasa tsy mahatoky an'ireo mpiasam-panjakana manao ny asa nitodika makany ny vahoaka ny fitondram-panjakana. Raha mahatoky mantsy dia tsy salasalana ny amoahan'ny fitondram-panjakana ny volan'ireny mpiasa ireny satria tsy volan'ny fanjakana ny vola fa volam-bahoaka amin'ny alalan'ireo vahoaka zay manatanteraka ny asa makany amin'ny fitondram-panjakana. Ary tsy vitan'eo vola ihany fa misy ireo zao tokony hositrahana mifanaraka zany vola izany kanefa dia tsy maintsy mandeha ny fitakiana zay vao mahazo izany. Ary fitakiana zay mety hitarika mihitsy aza amin'ny mety hofidinana amina toerana zay voafaritra monako anaovana izany fitakiana izany, na mety misy fandoroana pneu na mety misy toratora-bato ampitandro ny filaminana zay vao mihetsika reo ratsana rehetra eo anivon'ny fitondram-panjakana mamaly amin'ny alalan'ny famonoan'afo na amin'ny alalan'ny fampiatsoana reo rehetra zay manana olana amin'ny fanjakana. Tsy hitanisa reo efa manao fihetsehana samihafa itsika, ary tsy hitanisa ihany koa itsika am'ireo fifandomana eo anivon'ny mpivarotra ohatra sy ny tanàna Antananarivo zay efa rava ny fifandraisana satria mametraka ny lamima zay noheverina fa hitondrana ny tanàna Antananarivo ny eo anivon'ny fiadinan'ny tanàna, kanefa ny mpivarotra de milaza ny amin'ny hoe tsy olana aminay kory ny hifindra fa apetrao aminay mazava tsara hitoerana zay amindrananay ary omeo fotoana zay ahafahanay miomana am'izany. Terakeo le tsy fampitokisana satria ny tanàna Antananarivo de manana zay fomba andaminana ny tanàna, fa mivarotra ihany koa zay reraka mitady vola tsy manana ankoanina dia mieritreritra fa marina ny azy satria nampanantenaina fandaminana vaovao, nampanantenaina lalana vaovao, nampanantenaina tsena vaovao, nampanantenaina parkina ary nampanantenaina fomba fiasa mihoatra ny teo aloha atao anatin'izany tanàna Antananarivo zany, kanefa dia fanenjehana sy fanakejana no misy am'izao fotoana izao. Tsisy tsony fifampitokisana satria samy mandeha amin'ny lalana alehany na ny tanàna Antananarivo na reo voakasika. Ny mpivarotra zay resahantsika izay, fa eo koa ohatra ny taksi, ary eo ihany koa reo mpiantsona eny anivon'ireny parkina samy hafa ireny zay enjany ny fiadina ny tanàna Antananarivo amin'ny alalan'ny takedare. Endriky ny tsy fampatokisana daholo zany rehetrarehetra izany, fa tsy sanatry n'izany akory fampiaran-dalàna. Fa ny fampiaran-dalàna de tsy maintsy misy fifampitsonjovana ho an'ny andaniny sy ny ankilana, ho an'ny mpampiatra lalàna sy ho an'ireo zay ampiarana ny lalàna izany. De tahaka izay ny sary hita amin'ny sehatra ambony be am'izao fotoana izao. Manantanina ny endriky ny krizy zay hitarika amina lafiny ara-toekarena lehibe ary hiteraka tsy fandriam-pahalemana izany rehetrarehetra izany raha toka izao lalana zao no ahitantsika azy. Crise de confiance andresahantsika teo, fa miseho amin'ny endriny marobe ihany koa zany amin'ny alalan'ny fifandraisan'ireo samy mpanohana ny fitondram-panjakana na reo androm-panjakana samy androm-panjakana am'izao fotoana izao, ka betsaka ny menasy etseroa ny amin'ny hoe hisy ny fanonganana ny bramoatra anatin'izany anteny miaram-pirenena izany, na mety hisy ihany koa ny mety ho fanesonana ny filoham-pirenena
ka iza moa no afaka anao an'izany, tsy maintsy maro anisa no afaka anetsika andreo rehetrarehetra reo, eny na ny motion de censure ara izany rehetrarehetra izany. Midika izany fa matoa teraka ny adevitra na de manana maro anisa eo anatin'ny androm-panjakana mpanao lalàna ara ny antoko-panoana amin'ny fitondrana, kanefa teraka ny adevitra de misy tsy fifampitokisana am'rindra ao. Izany ve no antony na tonga ny filohan'ny antenimeram-pirenena sy ny prime ministre miazakazaka etsero miaraka amin'ny filohan'ny antenimeran-dolona sy ireo mpikambana ao anatin'izany androm-panjakana izany, mitety mihitsy faritra ary mandray anjara mavitsika am'ireo etsika mandalonana politika karakaray ny fitondram-panjakana mba hamoritra indray hahatsara ny fiarahana zay marisarisa noho ny tsy fifampitokisana anaty vokatra zay ady tombotsoa manodidina reo mpiara-miombonantoka sy reo mpiray donakafo amin'ny filoham-pirenena izany. Iresaka mikasika ny krizy faharoa tsika de ny krizy ara-toekarena, satria raha ohatra ka ny zava-misy am'izao fotoana zao nresana de osika hoe tsy mitsahatra misonitra ny vidim-piainana, indrindra ny vidin'ny sakafo sy ireo fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ary raha hoetaritsika lavitavitra ny adevitra de hoe ireo fanafaranentana indrindra ny fanafaram-bary tsy voahevitra de misy fiatraikany lalina teo amin'ny fiakaran'ny vidin-javatra, kanefa tsy misy entana aondrana akory avy eto Madagasikara afa-tsy ireo mpitrandraka lehibe toy ny QMM sy Ambatovy. Toy izantsika ihany ny tahotritsika ny amin'izay krizy ara-toekarena lehibe eto Madagasikara zay de ny amin'ny hoe atahorana tsisy firy-tsony devizy na tahiry ny vola vahiny ao amin'ny banky foibe. Mampana zany rehetrarehetra izany noho ny fanafaram-bary tafahoatra ihany koa de misy fiatraikany eo amin'ny vidin'ny vary akotra eny amin'ny tatsaha toy ny vary zay ihany aloatra am'izao fotoana izao ary efa nitondrantsika fanamariana izany zay latsaka ambany tokoa ny vidiny, vokany manimba ny famokaram-bary eto atoerana ny fanafaram-bary tafahoatra. Ary raha ny veriny fitondram-panjakana fa fanafarana PPM 20 sambo no vahaolana ivoahana ao anatin'ny krizy ara-tsakafo zay mitarika ny krizy noho ny fiakaran'ny vidim-piainana de mitarika krizy ara-toekarena zany satria miaina ny vokatra zany na ny conséquence zany Madagasikara am'izao fotoana izao. De eo ihany koa zay atahorana ny tranga afaka herinandro vitsivitsy de ny fiakaran'ny viditsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena aloha de efa mazava fa 910 dolara ny vidin'ny baril iray am'izao fotoana izao. Ny fanjakana nefa dia tsy voatery antehitra lava amin'ny subvention na ny fanampiana ireo kompania tsolika na ihany koa ny fanampiana ny orinasa jirama zay mpampiasa solika be indrindra am'ireo orinasa lehibe zay miankina amin'ny fanjakana. Dikan'izany dia tsy maintsy hanana olana am'ty fiakaran'ny vidin'ny solika ity eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny fitondram-panjakana malagasy. Ary efa mandrahona no tonga am'izany hametrahana ny vidiny manokana izany, vidiny ombonina izany na ny vidiny tena izy izany reo kompania tsolika. Izany raha teo dia anisan'ny fiapetra napetraky ny mpamatsy vola isak'izay mitsidika na manao tomba na arakasa eto Madagasikara. Lalina zany raha ara-toekarena zany ary mitarika fiakaran'ny vidim-piainana tsy tanono ary krizy ara-tsakafo lehibe eto Madagasikara. Satria ny fampiarana ny vérité de prix de voamaika hanampitrotraka ny vidim-piainana amin'ny akapobeany. De dikan'izay hiamafy ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Ary rehefa miamafy ny fiainan'ny vahoaka malagasy de hanamafy ny fahantrana zay efa lalipaka sy misy am'izao fotoana izao zany rehetrarehetra izany. Ka ny vérité de prix dia tsy mijanona eo amin'ny vidin'ny solika irery ihany fa isy fiatraikana araka ny nambarantsika hatreo na hatrany amin'ny jirama zay efa tsy mamokatra firitsony am'izao fotoana izao satria efa miaina ao anatin'ny délestage ary tsy maharaka intsony ny vokatra zay andrasan'ny vahoaka zay manjifa izany jirama izany. Ka raha miampy izao vérité de prix solika izao de voamaika hitambatra ny fisian'ny délestage sy ny tsy fahafahan'ireo milina miodina intsony mizara herinaratra isa-tokantrano sy isaky ny orinasa.
petratsika ny adevitra ny amin'ny hoe mbolo zaka ny vahoaka ve zao zava-misy zao, ary mbolo zaka ny vahoaka efa tena sahirana ve izany fampiarana ny vérité de prix zany. Raha mahita am'izao ny tsy fahomby azy ny tsy fahaiza mitantana ireo mpitondra ka mbola miantso ny vahoaka malagasy hatrany, zany ny adevitra zany ny amin'ny hoe tsy maintsy mila fahasahiana sy mila fijoroana ny zava-misy ankehitriny. Ary eo ihany koa no tokony hivondrona kely reo vondrona politika sy ny mpanao politika, na syndika io na fikambanana tsotra, indrindra ireo fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa hiomana deny zao mba hipetraka eo akaiky ny vahoaka mandrakariva eo anatrehan'ny lalana zay sarotra sy iainana ankehitriny. Krizy roa nambarantsika teo ny endriky ny fifampitokisana zay rava ny amin'ny fanjakana sy ireo sehatrasa miankina aminy sy ireo olona manandrara aminy. Fa ny krizy faharoa nyresantsika teo de ny endriky ny krizy ara-toe-karena ho avy vokatry ny ohatra zay no raisintsika teo. Ireny rehetrarehetra ireny de miteraka tsy fandriam-pahalemana rehefa miseho sy mitranga, satria tsisy asa, satria tsisy sakafo hanina, ary tsy misy antoka ahafahana vahoaka sy ireo rehetra mametraka fa mbola azo ny iainana ny zava-misy sy ny fomba hitatana ny fitondram-panjakana azy, de atahorana mafy ny tsy fandriam-pahalemana vokatra ny rehetrarehetra izany. Ny rehetra de mahita fa tsy misy ny fandriam-pahalemana na ety tanàn-dehibe na any ambanivohitra, kanefa ireo tafika sy polisy na lefa tany Antsirabe ohatra, raisitsika ny etsika nataony antoko tiako Madagasikara, dia avy aty Antananarivo ny akamarony izay nandaniana vola be toy ny solika nampiasaina ny andaminy te ary ny sakafo n'ireo mpitandro filaminana. Tanena mipetraka ty hoe misy ve zany ny vola ho an'ny mpitandro filaminana sy miaramila rehefa ny mpanohatra no hanao etsika ampilaminana, fa tsy afaka manao ny asany andavanandro amin'ny fiarovana ny vahoaka izy ireo. Mbola apetratsika ny amin'ny hoe aiza ny fampiasana ireo tafika sy zandary sy polisy eo amin'ny fiarovana ny vahoaka raha toa ka marobe afaka manao izany asa izany izy ireo amin'ny fanakatsakanana sy ireo endrika rehetra famoretana ny mpanohatra eny amin'izay toerana alehany. Izany no manamafy ny antso zay nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny alatsilainy lasa teo, zay nitodika tany amin'ny tafika zandary polisy mba tsy hanaiky ho atao herim-pamoretana itsony fa hanampy siary ny vahoaka sy ny fananany zay tena andraikitra nakinina tamin'izy ireo. Makadiry izany kanefa mila fahatongavan-tsaina hiatrika ny zava-misy eto Madagasikara. Iza moa no afaka hametoky sy antoka ny vahoaka hoy isika raha ohatra ka ny mpitondra zay antenainy nefa tsy azo ny antoka hikarakara sy hitsinjo sy hiaro azy akory. Tsy maintsy ny vahoaka sa ny vahoaka mifampiaro, ary tsy maintsy ny vahoaka sy ireo ray aman-dreny mbola afaka mijoro handamina sy andrindra izao firenena izao no afaka mitsinjo na miaro ireo vahoaka reo. Ary indrindra ny andraikitry ny mpitandro filaminana mba isaina ao anaty minitra ray ho an'ny hoavin'ny malagasy manoloana izao tsy fanjariana zay misy endrika krizy resahantsika teo zany. Zany no nitondrantsika fandalinana tamin'ity alina ity, ary mba ho voaraikitra ho saitsainy ny be sy ny maro fa itsy hipetraka fotsiny eny anivon'ny tsikala-pieritrereta ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe ny anay de ny fifidianana amin'ny mahamaiky anay ka tsisy raharaha zay vahoaka zay fahorim-bahoaka zany. To midika izany manko ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ka ny fandaminana ny ady ny samy tompon'andraikitra ao anatin'ny RD, ny fandaminana ny ady ho an'ireo tsy nahazo tombotsoa ho an'ny mpanohana ny fitondrana ny zava-misy, na ny fandaminana sy fametrapetrahana reo olona zay mbola tsy nahazo toerana tsara ka afaka hiatrika izany fifidianana amin'ny taona 2024 zany. To izany no imasoana sy mampiazakazaka amin'ny fitondram-panjakana fa tsy ny olam-bahoaka zay nitanisantsika miteraka krizy marobe teo. Zany zava-misy, zany malaza tondrantsika adevitra hafandray ho amin'ny fandara manaraka fa atreo alohany anio. Makasitraka tompolahy, makatelona tompoko vavy.